Vatsimpana etny pasteur Ratovelo Roger. Ivavaka tompoko. Ampanatria tena indray Jesosy malala no anatonanay ianao, ilay Andriamanitray, tomponay, mpanjakanay, amin'izao andro vaovao velarinao aminay izao. Tonga izay mba hisaotra anao amy voninahitra anao satria mendrika anao loatra izany. Ary indrindra metraka anao eo amin'ny seza fiandriananao, izay efa natokanay ho anao, dia ny ato anatinay izany. Vao miratra masinay, dia hitanao miariary fa efa tafahoana taminao izay. Ary ankehitriny dia tsy nahavelanao indray raha tsy hiaraka iombom-bavaka amin'ny mpiara-vavaka aminay andreny afatrao. Afatra izay tianao hamelombelomana anay indray amin'izao fanarahana anao izao. Manoloana an'izany fitiavanao sy fahatsaranao izany nefa dia matsiaro menatra ihany ny tena, satria tsy mendrika akory na tena noana ny anaranao ary, satria ianao mihitsy ny tena ingefa eny an-dandry Jehovah manondrika ny loha mijery ny zanak'olombelona rao mba misy manao ny tsara sy ny mariny, nefa efa samy niodina aminao avokoa izay. Ankehitriny ary ianao dia mangataka aminao izay Jesosy, mamela ny elokay mamindrafo aminay, fa raha novelarinao anay ny andro vaovao izay mbola tsy fantatray, iraparapa eto izay Jesosy raha tsy manana ny famelanko elokao. Ifandohina amin'izao satana rehetrarehetra zao izay, ary ho resy raha tafasaraka aminao ankehitriny. Tetezo ny tokantrano izay nandray anao, ka memeno iteneny isan'andro hoe izao kosa tsy mba manameriko anao, fa terizo ambany elatrao ny fanahinay, ary terizo ambany fahasoavanao, irao mihitsy ny fanahinao masiny, hamango ny foa mampanahy tsirairay andray ny afatrao, ka hitahiry izay tianao ambara amin'izay tianao ambaranao hatrany. Dia misaotra betsaka Jesosy, hamasiny ny teny rehetra ary ho voninahitsy ny anaranao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Velavy a Nazareta no ametrahanay izany vavaka izany, misaotra tompo. Amen. Ny mbola faly miarabantsika tsirairay avy indray ry havana, napetrahan'ny tompo amin'ny alalan'ny teny amin'izao alatsinainy maraina izao, ary manonona ny fiadanana ho amintsika tsirairay aby isa tokantrano. Ny tenin'Andriamanitra izay tonga amiko sy aminao dia ny bokin'ny Romanina toko 4 andiny 12 ka hatramin'ny 14. Romanina toko 4 andiny 12 ka hatramin'ny 14. Rehefa hita dia ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny. Koza velan'ny ota no anjaka amin'ny tenanareo, mety maty arahanareo ny filany, ary aza manolotra ny momba ny tenanareo amin'ny ota ho fiadiny tsara sy fahamarinana, fa toloro ny tenanareo an'Andriamanitra toy ny efa maty ny efa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadiny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Fa ny ota tsy anakery aminareo, fa tsy mba amban'ny lalàna ianareo, fa amban'ny fahasoavana. Amen. Izandray ry havana no afatra omeny tompo ho azy ho anao amin'izao andro vaovao izao. Eo amin'ny fiainana maha-kristianina antsika ry havana, dia ny zavatra nataontsika, ny zavatra vitantsika no mavesatra kokoa ao an-tsaintsika no ny toetrantsika. Ny zavatra nataontsika no mampalahelo antsika kokoa no izay toetra mahantsika antsika. Mihevitra mantsy isika fa ho tonga kristianina tsara raha mba afaka manonotra ny fahadisoana sasatsasany vitantsika, ka dia milaza fa mandray fikasana tsara isika. Tsy arak'izay vokatra tenaitsika nefa ny azontsika ry havana, ary tsapantsika ampikankiviny izany hatrany, fa tsy avy amin'ny tsy fetezany zavatra ity ivelany akory ny avian'ny olana, fa misy loharano ratsy miteraka an'izany ao anaty ao. Miezaka ny makatoy ny tompo isika, kanefa ny sitrapontsika ihany no indro tanteraka. Miezaka ny manahaka azy isika amin'ny fanetretena, kanefa indrisy fa mbola ny avinavintsika ihany no manjaka. Miezaka ny ho tia ny hafa isika,
kanefa mbola ny fitiavan-tena antsika ihany no mbola hita miariary ao amintsika ary indrindra ao ambadika izany rehetra izany. Ary dia tena vitsy ireo izay mibaboka amin'izany teo amin'ny tompoka hiteny hoe Jesosy tsapako ankehitriny, tsy izay nataoko ihany no ratsy fa izao mihitsy. Tsarovy ry havana fa tsy afaka mitoetra mahay isika antsika teo aloha isika raha amin'ny herin'ny tenantsika fotsiny ihany, fa mila manaiky kosa fa Andriamanitra no namaha ny olana ary tamin'ny nahafatesany Jesosy Kristy tompontsika no nanafahany antsika tamin'ny herin'ny ratsy izay ao anatintsika. Ny anjarantsika ry havana dia ny mandray izany fanafahany izany amin'ny alalan'ny finoana, ary ny vokatry izany dia afaka manatanteraka ny tsara ao an'Andriamanitra isika ary afaka manolotra ny fontsika ho azy. Fa hoy ny mpanao salamo hoe Andriamanitra ianao, eo an-tananao ny andro. Ary nampiany apôstôly Paoly izany ka hoy izy hoe mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra i Kristy. Moa ry havana amin'ny fandaharam-potoanantsika ary mba misy fotoana tokantsika ho an'Andriamanitra. Ary izany fanontaniana izany dia amintsika rehetra tsy ankanavaka ary mipetraka amintsika isan'andro izany. Mahita fotoana tokoa mantsy isika hanaovana zavatra tsy tena mavesa-danja akory, ary dia zary raha mahana fotoana ho an'ny tompo. Milaza isika fa tsy mahana fotoana naterin'ny fotoanantsika. Mety mitombina ihany izany, fa raha ny marina nefa dia mandray ny fanapahan-kevitra isika na manao vinavinany zavatra na mikasa hanao zavatra araka izay heveran'ny saintsika ho zava-dehibe amintsika. Tsy ny fahateren'ny fotoana velively ry havana no tena votoatin'ny olana, fa ilay fotompisainana mihitsy no tena tsy mifanaraka amin'izay baikon'Andriamanitra. Ilay fitiavantsika an'Andriamanitra mihitsy no tsy tena feno hanamarina izany fanokarana fotoana ho an'Andriamanitra izany. Tsarovy anefa ry havana fa te hidinidinika amintsika i Jesosy, teo eo akaikitsika mandrakariva izy mba hanehoany amintsika ny fitiavany, hanehoany amintsika fa malala eo io maso izy. Miantso antsika ary ny vatsim-panandro any, aoka re isika mba havatra hanokana fotoana ho azy, mba azahoantsika mivavaka aminy sy miaino azy amin'ny alalan'ny famakiana ny teniny teny Baiboly. Tsaroana etony ity tovavy kely iray nanantona ny mpitandrina mba metraka teny fohy ao amin'ny Baiboliny ho fahatserovana ny nandraisana azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Ary efa nisy soratra ihany tao anatin'ny Baiboly io hoe nofinaina, fa nampian'ilay mpitandrina teny tsotra fotsiny hoe aza vela ho bobongolo. Teny tsotra nefa manandanja ho azy ho anao izany ry havana. Teny tena mahero atsika, fa raha tsy mamaky matetika ny tenin'Andriamanitra isika, rehefa tsy tafaray amin'Andriamanitra matetika isika ry havana, tsy ny Baiboly ihany no bobongolo, fa ny fanahy itsika mihitsy no tena bobongolo satria tsy mahazo aina vaovao amerina azy. Amin'ireny fanatanjahantena iarahana ireny ry havana dia misy fotoana fiatoana amin'ny fizaram-potoana. Minitra vitsivitsy ihany izany hijanona lalao izany mba ahafahan'ny mpilalao maka aina kely sy mikaondoha miaraka amin'ilay mpanazatra, mifampidinika momba ny paikady sy ny tetika entina ary ny tokony atao indray amin'ny fitohizana lalao mba ahazoana fandresena. Isika kristianina koa ry havana, ianao izay miaino ankehitriny io mandritry ny androntsika dia mila izany fotoam-piatoana kely izany isika, mba hifampidiniantsika miaraka amin'ny tompony tokony ataontsika amin'ny toerantsika lalandavo amin'ilay fitiavana voalohany, ka mba azahoantsika fandresena dia ilay sarotra ho voninahitra. Ary amin'izay fotoana izay dia tsy ho bobongolo mandrakizay ny Baibolitsika, tsy ho bobongolo na maimbo lao ny fanahy ratsy ny fanahintsika. Ary rehefa tena tafaray amin'ny tompo toy izany lalandava isika
dia ho afaka atao taitsika foana fa olona afaka ary voavela heloka isika ary hitandrina mandrakariva mandritry ny androm-piaina antsika amin'ireo zavatra rehetra izay ataontsika mba homendrika ilay mpanjaka antsika ka tsy hitehiriza itsika intsony ny fanahy izao tontolo izao atao anatintsika fa hankala azy ary dia afaka manolotra ny tenantsika ao an'Andriamanitra lalandava isika ary hitoetra ao amin'ilay fitiavana voalohany mandrakizay ilay fitiavana izay efa toa manomboka ho bobongolo amin'izao fanarahantsika ny tompo izao. Andeha riavana, andeha hanokana fotoana tokoa hanompo an'Andriamanitra hanavao fanoloran-tenantsika ao anazy ka nasoran'i Jesosy izay rehetra mihefitrefitra mitady hanaloa sy hanapodika ary hanabobongolo ny fanahy izay mipetraka ato anatintsika ka ho fenondray fanahy vaovao etsika hanompo anazy. Amen. Ivavaka sika tompo. Dia raha sy Lazara voninahitra no atolotra ianao ry Jesosy tomponay sy mpanjakanay. Raha matsiaro ny afatrao tokoa ankehitriny ka raha sokafanao ny ato anatinay hitanao miariary iza aby izay toa miaina ao anaty ny fahabobongolo ny fanahinay. Toa miaina ao anatin'ny ratsy mako fa le ratsy foana kosa no menetsiny fa izay toa mioboka mitahiry ny ratsy dia zavatra rehetra bobongolo. Ny zavatra hoaninay raha bobongolo Jesosy tena sy tianay dia toa ataonay tsinitsinina toa tsy rarahinay koa raha bobongolo ny fanahinay. Androany ianao tia miala afatra anay hoe tandremo hoe aza atao bobongolo fa foazy isan'andro amin'ny alalan'ny fiainonan'ny teninao fakatoavana ny sitraponao ary indrindra misy firaisana aminao isan'andro mba hiverenanay indray amin'ny fanoloran-tenanay eo amin'ilay fitiavana voalohany izay takinao. Androany ary amin'ireto vahoakanao izay mandratrika anao ankehitriny na dia anankiray fotsiny ara-vonina hiverina eo anatrianao indray hanokatra amin'ny foamam-panahiny eo anoloanao indray tanterao ny tenao io fa fahazakorany anareo deo adio ary asoronao izay rehetra miendrika ka mitady hampabobongolo ny fanahy sy ny nofinay tsirairay ihany. Mametraka an'izany eo am-pelantananao hanehoanao tokoa Jesosy fandriamanitra fitiavana ianao ka raha misy manolo tena vaovao indray eto dia raiso voninahitsy ny anaranao. Dia mametraka ny tsirairay eo am-pelantananao na inona kasainy eo amin'izao tontolo izao izy izay velanao fiainono fanahy ratsy eny an-dalana eny fa ho fanahy vaovao foana fa ho tazan'izao tontolo izao fa manana anao izay rehetra mivoaka ny trano ka hitenenanao hoe tahiko ianao raha miditra ary ho tahiko ianao raha mivoaka. Na inona ataon'ny tsirairay aby hamarino ny teninao foana fa tsy hamelanay io tsirairay aby ianao ho very rambosan'ny Satana fa izay fedina entin'ny Satana dia voly hanapitiananay dia tsy ho ambinina satria efa manana fanahy vaovao izay miaraka aminao. Mankasitraka Jesosy, mankatelo izay rehetra mba fandriny tsirairay tanterao Jesosy indrindra raha fanaraka amin'ny sitraponao mba hafantaranay foana inona efa mihaino vavaka ianao ary tena mpamary vavaka. Sotra tompo, hamarino amin'ny tsirairay ara-tsodraninao masina ka hitenenanao fa ny fahasoavanao Jesosy Kristy tompo, ny firaisana amin'ny fanahy masina ary ny fitiavan'Andriamanitra rainy hitoetra aminay isan'andro ka marinanao fa hoe fitiavana mandrakizay nitiavako anao ary izany namparetako famindrapo aminao. Mandehana amin'izao herinao izao fa olam-baovao ianao ary tsy bobongolo mandrakizay ny atim-panahinao satria efa mitetra ato anatinay ilay fahazavana. Saotra fanahy masina atolotrainao ndera sy ny anjarany voninahitra ary ny fitahiana dia eo anay tsirairay aby anio ampitsoary mandrakizay. Misaotra Jesosy eo. Aleluia. Amen.